Mahakasika ny fahasalamana kosa indray nisy ny valina fanadihadiana izay navoaka ny SECNLCS na ny secrétaire exécutif comité national de lutte contre le sida mahakasika ny fianaka izay aretina VIH sida izay sy ny syphilis ireto aretina roa ireto moa dia samy aretina azo avy amin'ny firaisanarany avokoa ary saika namoahany ity ratsamangaka iray ity voka-panadihadiana avokoa ny sehatra rehetra. Ambany fiparitahan'ny VIH sida raha ny eto Madagasikara saingy ambony izany ho an'ny sokajin'olona sehatra hafa mandritra ny fanadihadiana nataon'ny CECNLS na ny secrétaire exécutif comité national de lutte contre le sida tamin'ny taona 2014 ka tamin'ireo mpivarotena sy miaramila no nanaovana izany fanadihadiana izany. Fantatra tamin'izany ary fa nisy fitombony ireo fiparitahan'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranova. Enina amby enimpolo isanjato tamin'ireo mpivarotena nanaovana fanadihadiana no manambara fa mampiasa fimailo, ny iraika amby folo isanjato manandray zava-mahadomelina. Ho an'ireo miaramila nanaovana fanadihadiana kosa indray dia ny ohatra faingo 9 isanjato ny faparitahan'ny sida ary ny 9 amby 10 isanjato amin'izy ireo dia miaraka amin'ny olona mihoatra ny iray. Amin'ny ireo fanadihadiana izay atao io moa zany tamin'ireo sokajin'olona telo voalaza teo dia tafiditra ao anatin'ilay atao hoe surveillance épidémiologique. Zany hoe atao hoe isaky ny roa taona farafahakeliny dia tokony misy an'io fanadihadiana io izay atao ahafahana mahafantatra hoe mandeha makaiza moa zany ny fiparitahantsika aretina VIH sy ireo aretina azo amin'ny firaisana manao ahoana ny fitondran-tenan'ny olona manoloana n'ireo aretina azo avy amin'ny firaisan'ireo dia nahitana antontanisa vitsivitsy moa zany somaro mariako ihany hoe fa maninona moa no ireo sokajin'olona ireo no anaovana fanadihadiana. Misy tsy mitovy loatra le miantsena le teny frantsay le cycle le fanadihadiana satria ny ohatra hoe ireo lehilahy manao firaisana roa famy lehilahy zao somary mifandiso kely ny cycle izany hoe tsy mitovy ny ireo le mampiasa zava-mahadomelina mitsindrona ihany koa dia tsy mitovy koa le cycle zay mampatsy hoe tsy tafaraka zany le fanadihadiana zay atao. Nandritra ny fanadihadiana dia 70 isanjaton'ireo tanora manodidina ny 420 taona ka hatramin'ny 420 taona dia efa miroso amin'ny sehatra ny firaisana ranofo. Ka mahakasika ny andro iresa-pirenena tokana hankalazana ny ady amin'ny sida izay tokony ho tanterahana ny voalohany volana desambra izao izay mitokotona lahady dia mihemotra ho 9 sy 7 desambra izao ny fankalazana izay ho tanterahana ny Antsirabe.